Amin'izao fotoan'izao dia misy ny fidinana ifotony any amin'ny faritra vahiny ataon'ny mpikambana ao amin'ny antoko antokasidina nosy na ny ADN. Mandritra ny fitsidiana dia isy ny fifanatrehana mivantana amin'ireo mponina any an-toerana sy mihaino ny etaentan'izy ireo ary isy avy hatrany ny fiaraha-miasa. Tanjona iombonana ny fikaroham-baolana hoentina manarina ny faritra ny haveny tsirairay avy ary izay no anisan'ny mason'ny antoko ADN amin'ny politika mahomby. Tsy diso anjara ihany koa ny tanora taty amin'ity faritra ity satria nisy ny dinika niarana tamin'izy ireo teny amin'ny fokotany isy azy avy. Ho an'ny tao amin'ny distrika Nandapa sy Sambava ohatra dia efa fokotany sy kominina maro no efa voentan'ity antoko izay tarihin'ny Zoky Edgar Razafindrava ity. Ka tafiditra tao anatin'izany ny komina ambanivohitry Nosiarina, Ambodivoara, Ambodiampana, Matsoely, Andranomena, Andrantsara ary ny maro hafa koa. Manoloana ny krizy izay mamely ny firenena ankehitriny dia namerimberina fatratra ny ADN fa tokony hiantefany amin'ny vahoaka ny politika ny fampandrosoana entina hanasoavana ny vahoaka fa tsy entina hampijaliana na hanagezany zo fototra sy ny fahalalan'izy ireo. Ho an'ny teto andrenivohitra kosa indray dia mitohy hatrany ny fampiofanana ny antoko antokasidina nosy izay iarahana amin'ireo mpitaro-dalana eto Analamanga. Ny antoko antokasidina nosy izay manana ny vinanasa mazava amin'ny rehetra ary tsy mionona fotsiny amin'ny resaka mbola latabatra fa miezaka manome ny fampiofanana sy mifandray amin'ny vahoaka eny fotony. Tsara ho marina ihany koa fa ny ADN dia tsy antokony olo-tokana fa antoko natao an'ny vahoaka izay isan'ireo foto-kevitra nampahafantarina tamin'ity androany ity ary izay ihany koa no isan'ny mampiavaka ny antoko ankoatra ny politika izay mifototra amin'ny fampandraisana andraikitra ny vahoaka mba hisian'ny fampandrosoana sy ny fanomezana fahalalana mengy amin'ny isam-batan'olona. Nahavelo-panantenana ireo mpikambana tonga nanaraka ny fampiofanana androany ny vinana petraky ny antoko ADN. Ny antony anankiray izay nandrisikako hiditra amin'ity antoko ity dia hitako fa tsapako fa ity antoko ity no sehatra anankiray ahafahako manana fanantenana indrindrindra fa ho an'ny taranako izay amoaka n'ireo taranako amin'ny fanagejana sy ny fahantrana. Izay zany ny tena antony anankiray nampandrisikako hidiriko amin'ity antoko ity. Fa dia izy dia mampely fanantenana tokoa ary enganemba izay tokoa le sehatra hitondrana mba tsy voana amin'ny foto-kevitra dehibe hijoroan'ny Zoky Edgar dia makahery azy tokoa. Hita ho mitombo hatrany ireo olona liana tonga manaraka ny fampiofanana ety amin'ny foiben'ny toeram-pampiofanana ety Akorondrano, fampiofanana izay misy isaky ny sabotsy.